Alatsinainy fahafito ny volana Novambra 2024 miarabanao tonga soa eto amin'ny sambagna fampahalalam-baovao ny radio antso ny filazantsara ary magnasanao magnaraka izegny hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fiangonana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ny setry ny tanora adventiste etsiky natao nandritra ny HYRAX CAMP izay natao magnerana ny FMN ny 30 hatramin'ny fahaenigny ny volana Novambra 2024 lasa igny. Nanangona ny vaovao ny namanay Stanio Bezara. Totoza somatsara ny HYRAX CAMP izay natao nanerana ny FMN ny 30 Oktobra ka hatramin'ny 6 Novambra lasa teo igny. Tanora eo amin'ny arivo mahery no nandray tombotsoa nandritra ny herinandro. Lasy teknika tanteraka no natao izay hoentina hitezana sy hanomanana ireo tanora explo sy aventuré mba ho tanora afaka hiatrika ny hoaviny raha ny fanazavana nataon'ny chef panda soumi CD Nantsirana ka ny fampiarana ireo fiofanana rehetra izay nozaraina nandritra ny lasy no andrasana amin'ireo tanora ireo ho hiatran'ny fanambarana izay nataony. Vita moa ny lasy HYRAX CAMP teto Sakaramy fatao agnatin'ny Grand Zone 1. Ka ny zavatra andrasana amin'ireo tanora dia ny atonga ireo aventurier sy ny explorateur mba hiainy araka ny filazantsara voalohany indrindra. Dia ny faharoa ampiatra ireo fiofanana ara-teknika izay noresin'izy ireo nandritra ny lasy izay natao teo. Azon'ireo tanora izay niatrika ny lasy fiofanana sy teknika teto dia ny ahatonga izy ireo zegny mba handray anjara indrindra fa ho hiofagna ho lasa filopitaraka ihany koa indrindra fa ny explorateur sy ireo aspirant. Ko zagny zegny tena fa azo antoko zegny ho vitandreo explorateur abo ny agnano raha jiaby ny anarandreo agny. Nanamafy izany ny talen'ny départementan'ny tanora ato amin'ny FMN fa manodidina any amin'ny 90 isanjaton'ireo fiofanana izay nomanina no tafapita tamin'ireo tanora sy ireo mpiofana ho filopitarika izay antenaina fa afaka ampiatra ny fiofana izay voarainy izy ireo ho hiatran'ny fanambarana izay nataony. Au niveau ny fédération Madagascar avaratra ny tanjona izay pasaina atao ny tanora zandry azo lazaina ihany tsy tratra ny tanjona fa na dia zay aza mety azo lazaina hoe mampidiny 60% ny zavatra etrety tanterahany dia tatra avokoa ary efa manomboka hita ny vokany dia isorana reo jiaby izay nandray anjara fa lazaina ihany hoe ny efa be ny vita dia mankasitrika tsikatsara. Nandritra ity lasy ity koa no nanolorana ny mari-pandrosoana ho an'ireo mpiofana ho filopitarika na fenofepetraka mendrika omena ny mari-pandrosoana filopitarika. Namafisin'ny chef Indri infatigable fa tsy voninahitra ny filopitarika na chef guide fa adidy hoentina manompo sy mitarika ireo tanora ho eo amin'ny Kristy mandrakariva. Ka mampahery ireo izay nahazo izany mari-pandrosoana izany ny tenany manokana. Hotoantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny etsiky izay notanterahany Bianco eto Antsiranana. Andro natokana ho an'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana mikambana ao agnatin'ny RHI no nasika ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoagna izao. Matsapa ho manana adidy sy andraikitra ny Bianco amin'ny alalan'ny fagnabeazana ireo tanora mba ho olombanina mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Izany no antony iaran'izy ireo miasa amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Atao mandavantaona miasa fanabeazana ny tanora ary tsy natao ho an'ny olona iray fa iarany rehetra mandray anjara. Ka anisan'izany ny Bianco hoy nambanin'ny Andriamatoa Hery Dodinirina Hans Willy, directeur territorial Bianco Antsiranana. Bianco dia ny fanabeazana tsy vitan'ny areo, tsy vitany Bianco areo fa olo jiaby mila mandray anjara ny fanabeazana iaigna ny fahitsiana sy fahamarinana izay fa izay ihany no anaka lalana tokana ahafahana mandresy ny tontolo mba sy hisitrahany vahoaka malagasy ihany sy namarena
hetsika tournoi de basketball inter-établissement izay ahitana établissement scolaire enina ary université telo no nandray anjara izay anisany mpikambana ao agnatiny ity RHI eto Antsiranana ity no nandray anjara ny zoma lasa igny nandritra ny hetsika izany match de basketball izany dia tafiditra ao agnatiny fankalazana ny andro ho an'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny zoma faha-efatra ny volana novambra 2024 lasa igny. Tournoi de basket établissement scolaire Sivia enina ny établissement lycée telo ny avy amin'ny université tournoi basket izy io inter-établissement tafiditra indrindra agnatin'ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana na amin'ny teny frantsay hoe journée locale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité. Io andro io dia isan-taona izy io ankalazaina. Ny tena datin'andro fankalazana anazy eo amin'ny nasionaly dia isaky ny fahafolo desambra. Fa amin'ity taona ity zany izay fankalazana izay dia misy aparitra izay misy bureau esa aparitra koa dia manao ny fankalazana izay andro natokana ho an'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana zany. Ka tafiditra agnatin'izay le andro ihany ity amin'ny tournoi basket ity ireo tanora ireo dia mikambana agnatin'ilay RHI na réseau d'honnêteté d'intégrité. Izay tanora volavolainy viany koa iaina sahaka izany fahitsiana sy fahamarinana izany eny aty mitandrina manaraka moa agnatin'ny asany viany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena ny adakokoa. Izany fanabeazana izany dia manomboka avy aty amin'ny fampianarana ka manangana an'ireo RHI ireo izay isaky ny établissement scolaire dia ireo zany no etsiketsehana hanana izay toetsena handako ny izay sy matsapa ho manana tombony ireo mpianatra izay mikambana ao agnatiny ity RHI ity satria hita sy tsapa ny fanjakan'ny kolikoly eny anivon'ny sekoly amin'ny alalan'ny fivarotana noty hoy ny sontenan'ireo mpianatra mpikambana ao agnatiny RHI Antsiranana. Vonina izy ireo ny joro matoky amin'ny fandalana ny fahitsiana sy ny fahamarinana raha misy trangana kolikoly eny amin'ny sekoly izay misy azy ireo ary miantso ireo mpianatra namany ihany koa mba ho say ijoro sy ho say anohitra ny kolikoly. Mitondra ny fagnazavana raha Aritiana Chandral, président RHI ao amin'ny NST sy Ramatoa Rasoamanana Laurentia, présidente RHI lycée annexe Antsiranana. Zegny amin'izay président amin'ny président zaza président RHI ao amin'ny N7 zegny magnentana zegny zaho tanora rehetra mba hiditra amina fikambanana RHI zegny mba tsy hisian'ny kolikoly ao à-l'école amina fikambanana établissement misy tsirairay zegny mpianatra zay mbola tsy niditra amin'ny RHI zegny magnentana zaho mba hiditra mba tsy anjakan'ny kolikoly zegny amin'ny école misy atsy. Satria zay nagnanaovana RHI taminay mba ialagna amin'ny kolikoly isan-karazany zegny mandeha à l'école ohatra hoe amin'ny resaka les points à l'école mivanga point karaha igny amin'ny prof raha ialagna amizay zegny izany niaraka niasa amin'ireo RHI mba azoanay fahamarinana à l'école. Ny fankalazana ny andro ho an'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana ity dia atao isan-taona. Fa tamin'ny taona 2024 no nankalazana izany isaky ny faritra izay misy ny bureau ny Bianco ka ny UNICEF no agnisan'ny namatsy ity fankalazana ity. Zay ny vaovao mahakasiky ny Bianco Antsiranana igny fahotritsika eo amin'ny fanehoana ambany faneva ireo miaramila miisa 320 sy mifanologna ny faneva vaovao ao amin'ny deuxième biman no anodantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tianeo ity izay tateriny namanay vola miadana Gladisia. Tontosan'ny fahavitra ny volana novambra 2024 ny lanonana ara-miaramila fanoloana sy fanolorana faneva ho an'ny roa izay misy eo anivon'ny bataillon de Fatiery Nord Antsiranana dia ny
ho lafy mpibaikona sy sampandraharany ho lafy 2e compagnie d'infanterie Ambaivaibe district Nantsiranana faharoa. Izay teo ambany fitarian'ny colonel Ratsitohaina Jersoa, commandin'ny bataillon d'infanterie nord Antsiranana, notroniny colonel Kampoge Jojo, commandin'ny brigade d'infanterie nord Antsiranana. Taorenan'ny lanonana fanoloana faneva dia naseho teo amban'ny faneva ihany koa ireo zatovo izay nahavita fiofanana fototra raha miaramila tao anatin'ny 3 volana. Zatovolahy miisa 320 antotaona 2023 andiany voalohany tao amin'ny bataillon d'infanterie nord Antsiranana izay mitondra ny ranombolamena ny targetra hoe fanilo sy tanindrazana. Fiofanana fototra no nomena ireo zatovo 320 ireo hoy colonel Ratsitohaina Jersoa, commandin'ny bataillon d'infanterie nord Antsiranana, fa mitohy mandritra ny 720 volana ny fanompoana firenena izay ataon'izy ireo. Dingana ho arano moa zany iara-malala afantarina antsika fa ny fanompoam-pirenena zany atao anatin'ny tafika dia maharitra 2 taona na 720 volana. Ka zay 3 volana zay zany ny vitany dia mbola mameno 720 volana sisa zany ireo sisa 320 mirahalahy roa. Fa le 10 voalohany moa zany araka ny fiofanana dia misy moa zany mazava ho azy ny fizahana ny fahaizany zareo. Amin'ny ara-batana moa zany amin'ny fiofanana dia misy ara-teknika sy miaramila moa zany. Ireny zany mendrika indrindra tamin'ny nandritran'le fiofanana. Nandritra ny fanehoana ambany faneva ireo zatovo ireo ihany koa no nanolorana grade de première classe ho an'ireo 10 mirahalahy mendrika indrindra nandritra ny fiofanana. Tapitra ny fampiralama vaoantsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Fisaorana no atolotra ianao nagnaraka zegny hatramin'ny farany tamin'ity androany ity. Magnano veloma ho amin'ny raha pitso indray. Veloma tompoko.